Timoty 2:2. Koa ianao, anaka, dia aoka hiahery amin'ny alalan'ny fahasoavana anantsika tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ireo zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia ankino amin'ny olona mahatoky izay afaka mampianatra ny sasany koa. Aoka hiaritra fijaliana miaraka amiko ianao, toy ny miara-mila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miara-mila, ny antafika dia tsy maniko tena amin'ny raha rafanao-bahoaka. Raha te hankasitrahan'izay mandatsaka azy hiantafika. Ny mpanao fanatanjahantena dia tsy mahazo satroboninay himpandresena raha tsy manezaka araka ny fitsipika. Ny mpamboly izay misasatra no tokony ho voalohany mandray izay anjarany amin'ny vokatra. Saina izay lazaiko, fa omeny tompo fahazavan-tsaina momba ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy i Jesosy Kristy izay nipoitra avy amin'ny taranaka Davida sady efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty araka ny vaovao mahafaly toriako. Noho ny fitoriako izany vaovao mahafaly izany no hijaliako ary higadrako toy ny mpanao ratsy aza, kanefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voagadra. Izany no hiaretako ny mafy rehetra ho fahasoavana ireo olom-boafidin'Andriamanitra, mba ahazon'ireo koa famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra maharitra mandrakizay. Azo antoka izao teny izao: raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra ny mafy isika dia hiara-manjaka aminy koa. Fa raha lavintsika izy dia mba ho laviny koa isika. Raha mivadika aminy isika, izy dia mahatoky hatrany satria tsy afa-mandany tenany. Izany zavatra izany no ampahatsiarovy ny olona ka hanary-mafy eo anatrehan'Andriamanitra izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa izany fa mamoehatra ny mpiaino aza. Mikeleny zahaina mba olona voazato toetra eo imasin'Andriamanitra, ka ho mpiasa tsy mahazo henatra amin'ny asa, mamoaka tsara ny teny momba ny fampianarana mari-pototra, alaviro ny tariam-pokaty sady manimbaziba fivavahana. Fa ny mpanao ireny dia vao maika handroso amin'ny ara-tsim-panahy, ary ny fampianaran-dry zareo dia toy ny vay ho mamiadana mandany ny nofo. Isan'ireny ry Himeneo sy Fileto. Efa nivoana niala tamin'ny fampianarana mari-pototra izy roalahy sady manimba ny finoan'ny sasany raha milaza ny zavatra efa tanteraka sady ny fitsanganantsika ho velona. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady voasokitra eo ny teny hoe: fantatry ny tompo ireo azy, sy ny hoe aoka hiala amin'ny ratsy avokoa ny olona rehetra mitonona ho mpanaja ny tompo. Tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao anaty lapasoa anankiray, fa misy fanaka hazo sy tanimanga koa. Ireto voalohany dia fanaka mihaja, fa ireto faharoa kosa dia fanaka tsotsotra, izay olona miezaka hadio fo ka miala amin'ireo aratsiana ireo dia ho tahaka ny fanaka mihaja, satria voatokana ho an'ny tompo izy sady misy ampiasany azy ary voavoatranao asa soa isan-karazany. Andosiro ny zava-dratsy ironan'ny tanora fanahy, fa aoka ny rariny, ny finoana, ny fitiavana ary ny fihavanana no iarahanao mikatsaka amin'ireo olona miantso ny tompo amin'ny fo mahitsy. Aza miraharaha izay fanontaniana adaladala sy tsy misy heviny
satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Fa ny mpanompo ny tompo dia tsy tokony ho fiadiana, fa tokony hale mifanahy amin'ny olona rehetra, ahay mampianatra, ahalefitra. Ho mora fo raha mananatra ny mpanohitra azy. Ataon'Andriamanitra miala amin'ny toe-dratsy angamba ireny mpanohitra ireny mba hahalala ny fampianarana mari-potitra ary ody ny sain'ireo ka ho afaka amin'ny fandriky ny devoly izay nanao azy sambo-belona hanaraka ny sitrapony.